Izay ny amin'ny vavoiny fa fitsenanana kotrokotroka narahina lanona be no nandraisan'ny zanaky Mahajanga ny filohan'ny antenimiran-dola vaovao Rivo Rakotovao tamin'ny fidinana tany an-toerana nataon'ny sabotsy lasa teo. Fitsenana makotrokotroka ary fanomezam-boninahitra lehibe nanonetsy ny vahoakan'ny Mahajanga nandray ny filohan'ny antenimiran-dolona vaovao Rivo Rakotovao ny sabotsy teo. Lanona lehibe nampisehoana ny mahazanaky Mahajanga ny filohan'ny antenimiran-dolona vaovao no tanterahana teny amin'ny lapan'ny tanàna. Ny fiara-miasa sy ny firaisan-kina ao amin'ny fampandrosoana io navoatry ny filohan'ny antenimiran-dolona nadritra ny fandraisam-pitenenana nataony teo amin'ny Hôtel de Ville Mahajanga. Notolorany teto tokoa ny samboadan'ny ben'ny tanàna Mokhtar Salim Andriantomanga nadritra ity fitsidiana teto Mahajanga ity izay nambarany fa marika ny fatrapanaja ny demokrasia ny antoko HVM. Tsikena kosa ho izy ny fanakorontanana amin'ny endriny samihafa satria tsy izany no iraka nampanaoviny vahoaka malagasy ny filoha Erajonary Mapianina fa ny firosoana amin'ny fampandrosoana. Anamafy ny fanatanterahana ny asa isalvanan'ny antenimiran-dolona amin'ny fiahiny ireo vondrom-bahoaka paritra sy ny fanomezana hevitra ny gouvernemanta ny filohan'ny antenimiran-dolona milavana ny sakatsakana ho izy ahafahana mampandroso bebe koa ireo vondrom-bahoaka paritra. Betabe ny manahirana betsaka koa nefa vitany dia anisany mba hoe zahako atosika zany zay ngamba ny ataoko hoe mety tombony satria telo taona sy tapany tao gouvernement dia afaka tsara mba hitady an'izany lalana mba hanatsara henonareo fa miresaka matetika izy momba ny hoe CRD miresaka izy momba ny FDL fa matsimbola daholo zany hoentina anatsehana ny ro commune misy sakana majinjinika any amin'ny fampiarana ny lalàna tena anatin'ny asanay ka raha misy ny ataoko hoe ny finiavana tsy tena hoe toky fa ny finiavana dia anatin'izay satria lay petrabola efa ao fa sorabola efa ao fa ny fomba anatanterahana azy misy manahirana nefa tsika ihany manao an'ilay lalàna mety arrêté ministériel ary le izy mety circulaire ary ny sasany kanefa fantatra fa tsy mety mifampiarana azy ka aleo zany mba hiezaka ny ao amin'ny Sénat ampifanatona an'ireo olon'ireo mba azahoantsika vokatra tsaratsara kokoa. Anisan'ny noresahan'ny filohan'ny antenimiran-dolona ny lafin'ny fifidianana indrindra eo amin'ny ady hevitra momba ny fitsapakevim-bahoaka nambarany ary fa mila fifidianana miroso amin'ny fitomiana sy ny fampandrosoanan'i Madagasikara ary fifidianana ekeny rehetra. Antony tokoa tokony hanatsarana ny andininy fa 7 ny lalam-panorenana.